Zarako aminao tanora-androany ny antson'ny allemand hoe Glaubensbild sy hoe Glaubenssatz. Teny ny finoana sy sarin'ny finoana. Tanora ianao na olon-dehibe manangana ny ho avy na manana nofinofy tianao hivadika ho tanjona dia oka ianao no mino ny tenanao voalohany. Izany hoe manana ianao fehezanteny anankiray mazava mipetraka tsara ao an-dohanao, ohatra hoe amin'ity taona ity aho dia tsy maintsy misondrotra kilasy mahazo mention, na hoe amin'ny taona ho avy aho dia tsy maintsy mividy ny fiarako. Ianao mihitsy no mametraka izay fehezanteny izay. Zay ilay hoe fehezanten'ny finoana. Ianao ihany zany no maminany, manao mpaminany no avinao. Raha averinao isan'andro dia midika izay fa mahatoky ny tenanao ianao. Satria raha tsy mahatoky ny tenanao ianao dia tsisy olona hafa hatoky anao. Ny manaraka dia ny hoe Glaubensbild, sary, alainao sary an-tsaina io fahombiazanao io. Ny ainako zany tamin'ny fibeazako rehetra dia nanao hoe amin'ity taona ity tsy maintsy tratrako ity tanjona ity, ary ny ainako foana io nofinofy io tao anatiny ao. Efa hitako ny tenako mitondra fiara, efa hitako ny tenako manao andresy saingy tsy sehatra amoahana an'izay eto. Fa ny fananana an'io finoana, fehezanteny ao an-tsaina io, sy ny fananana an'io sary ao an-tsaina io dia manome hery lehibe anao avy ao anatiny ao, ampisondrotra anao, anatraranao ny tanjonao. Fiteniko ilay izy. Ianao ny mpaminany ny tenanao. Tonony aminao isan'andro, isan'ora hoe inona ny zavatra tianao atao. Manana ianao disiplinina. Ny disiplinina dia izao, ny fahaizanao manavaka ny hoe inona zao no tokony ho ataoko anatratrarako an'io tanjona io, sy ny hoe inona nefa ny tiako atao zao, ka izay tokony ho atao fa izay tsy tokony, ka izay tokony ho atao fa tsy izay tianao atao foana. Sahy mpaminany ny tenanao, sahy miavaka amin'ny tsara.